zay ny amin'iny farany makasika ny fanabeazana kosa indray dia maro eo lesoka hita eo amin'ny raha fampianarana malagasy indrindra fa eo amin'ny sekolim-panjakana noho ny antony maro samihafa raha ny faneho-kevitra nentin'ny professeur Stéphane Narson mpikaroka iraisam-pirenena amin'ny taranja physique des hautes énergies eo anatrehan'izay ary dia manana sosi-kevitra ity mpikaroka ity ravaka Randriamanalina no mitondra ny akon'izay amin'ny Saramamy Samuel. Ilaina ny isin'ny fanavaozana ny raha fampianarana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena ny fanabeazana izay fototra fampandrosoana firenena hoy ny professeur Stéphane Narson taleny fikarohany eo anivon'ny CNRS any Montpellier sady filohan'ny fikambanana gasy miara-mandroso misongadina amin'izay fanavaozana ny raha fampianarana tolotra ty mpampianatra mpikaroka amin'ny taranja fizika ity izay ny anatsarana ny fampitaovana ny sekoly ny fanavaozana ny programa mpianarana ifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny anamafisana ny aitaon'ny mpampianatra sy ireo olona miofana ho mpampianatra ary ny fanairana indray ny ambom-pony ireo mpampianatra mpikaroka mba hanatanteraka asa fikarohana ny fahatsapana fa maro ireo lesoka amin'ny raha fampianarana malagasy no natonga ity mpikaroka ity anao ny tolo-kevitra amin'ny sindry fanavaozana raha fampianarana. Lesoko aloha dia lista lavo be mihitsy ny hitako. Ohatra zao lesoko ny anankiray zao ny araka ny teneniko teo dia mamboatra lycée tsika vaovao nefa tsy misy électricité eo, tsy misy rano, tsisy mpampianatra ohatra zao makikizamina fotsiny ao be akaiky atsika eto misy lycée vaovao mpampianatra ao mpampianatra any Ambatolampy mamonjy eo mandeha zay andefa ny vidéo projecteur tsisy courant ao amin'ny lycée toa zany dodolo ny lycée rehetrarehetra naleha tany nivorana zao tamin'ny tany développé tsisy afa amin'izany ny problème dia zany ny zavatra momba ny matériel tsy aveo koa tsy misy miboky ny ordinateur moa zany dia azo atao hoe mbola hoe teknôlôjia vaovao iny ka hoe mbola hoe azo leferana ny tany Todeko zao nijery ny lycée vaovao tao niveau seconde any tao tsy nisy boky afa-tsy le boky don amen'ny tsy mifanentana akory amin'ny niveau-na seconde fa zavatra tsisy ilirana efa tena zany no ampiasain'ny mpianatra. Ny 14 ka hatramin'ny 14 marsa lasa teo moa dia nanatanteraka velakevitra narana ady hevitra tany Antsirano ty mpampianatra mpikaroka ity lohahevitra tamin'izany ny fampahafantarana ny voka-pikarohana particule de Dieu izay hitany boson de X tamin'ny taona 2010 ary fototra ny fiforonana izao tontolo izao. Ity hetsika ity moa dia toy ny efa notanterahany izay natombony tamin'ny taona 2010 teto Antananarivo ary nitetezany ireo renivohim-paritany enina teo aloha teto Madagasikara ka lohahevitra lehibe nivozana tamin'izany moa ny fampahafantarana ny atombony izao tontolo izao sy ireo voka-tsoa ara-teknôlôjika ny fizika dia haute teknôlôjia.